Rabanao manaraka ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso fahatelon'ny volana aogositra 10 sy 20. Somary miverina ho alizay no andrafitra mety toetry ny andro sika amin'ny ankapobeny. Na tsy ary mbola ho tsara ihany ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny losy. Ahitana orana malefaka amin'iny Antala sy Sambava iny. Somary ahitana zavotany kosa raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ny Voamaraina ary fandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny faritra Sisa. Ny tolakandro kosa dia somary andraona ny andro saika amin'iny faritra ampovoan-tany manontolo iny. Mbola ahitana orana malefaka hatrany amin'ny Antala sy Sambava ary fandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny faritra Sisa. 10 degré Celsius kosa ny maripana ambandrina voavinavinina ho amin'ny vakana karatra 12 ka hatramin'ny 14 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 13 kosa raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavinina kosa dia 13 degré Celsius ho an'ny Maheva-Tanàna manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 20 ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara kosa somary ahitana orana malefaka any Paris. Andrahona kosa ny andro ho an'ny Milan, ifandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny Johannesburg ary ahitana ipalika masoandro ho an'ny Nairobi, somary hanao andro mitankorana kosa ho an'ny Bangkok. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara kosa ifandimby ny rahona sy masoandro saika ho an'ny Seychelles, Port-Louis, Saint-Denis ary Comores. Dia misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.